Anterina trany ny arahaba ry namako amin'izao fotoana manokana ahafahantsika miaraka izao indray mba ahafahantsika misitraka ny tombontsoa tolotr'Andriamanitra antsika amin'ny mahasanany antsika. Dia ho apetrakantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ary izany fotoana manokana iarahantsika aminy izany. Rainay masina sy tsara fo indrindra zany an-danitra indre ny hafalianay manana fotoana indray iarahana aminao amin'izao fotoana ahafahanay mihaino ny teninao izao ka hanovozanay fahasambarana avy amin'izany teninao izany ary hanoloranao fiainana ho an'ny tsirairay avy aminay ihany koa. Da io ary izany fotoana izany Tompo satria apetrakay sy angatahanay amin'ny anaran'i Kristy irery ihany. Amen. Tonga eo amin'ilay fotoana ahafahantsika mifampiresaka ny amin'ilay tenin'i Kristy manao hoe izaho avy mba hanana ny fiainana isitsika amin'izao fotoana izao. Ka tombontsoa lehibe ho asy ianao zany ny hamantatra indray amin'ny tean'io ity hoe inona indray ny voalazan'ny Apokalipsy ny amin'ny sambatra faha-efatra teneniny izany boky izany. Ao amin'ny toko 7:10 amin'ny bokin'ny Apokalipsy no ahitantsika ny sambatra faha-efatra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Andininy 7 toko 7:10 bokin'ny Apokalipsy. Dia ho vaikitsika amin'ny anaran'i Kristy izany teny izany. Ary hoy koa izy tamiko, soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Zava-dehibe indray izay tenin'Andriamanitra izay maneho fahasambarana ho asy ianao hoy izy hoe nantsoina izaho sy ianao ho amin'ny fampakaram-bady ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'olona. Mahafinaritra ny mandray izany teny izany ary tsy vahiny amin'ny mpanaradian'i Kristy izany teny hoe fanasana fampakaram-bady izany. Ny filazantsara dia miresaka betsaka ny amin'izany ary indenge tsika hitodo any amin'ny bokin'ny filazantsara ahitantsika anio resaka fanasana fampakaram-bady io. Ao amin'ny bokin'ny Matio ary no jerevantsika. Matio toko 2:20. Matio toko 2:20 ny andininy voalohany sy ny manaraka no miresaka an'izay fanasana fampakaram-bady izay. Dia ho jerevantsika io tontolo kevitra ao amin'ny filazantsara io mba ahafahantsika mahatakatra ny tian'ny bokin'ny Apokalipsy lazaina mahakasika ny fahasambarana ho an'ireo izay voasa ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry zany. Ao amin'ny andininy voalohany amin'ilay Matio toko 2:20 dia izao vaky ny teny. Ary Jesosy namaly dia nilaza fanoharana taminy indray ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy. Ary izy naniraka mpanompo hiantso izay efa nasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady fa tsy nety ho avy ireo. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe lazao amin'izay efa nasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandroko, efa voavony ny omboko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra, ko makanisa aty amin'ny fampakaram-bady ianareo nefa tsy nahoany akory izany. Fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray nakany amin'ny sahany, ny anankiray ho any amin'ny varony. Ary ny sisa nisambotra amin'ny mpanompo dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Eto zany tsika dia mahita fanasana fampakaram-bady ary misy ireo izay nantsoina ary misy ireo izay efa voasa ho amin'izany fampakaram-bady izany. Kanefa rehefa voavoatra ny fanasana, rehefa vonona daholo ny ambaindayan'ny ireo izay ho karakaraina ho an'ireo izay nasaina, dia rehefa nantsoina ireo izay tokony hanatrika izany dia nanao fialan-tsiny, tsy avy zareo, mbola hakary mbola hakatsy. Dia rehefa izany dia hoy ny tompon'ny fanasana manao hoe efa voavoatra ny nahandroko. Ary manomboka eo amin'ny andininy 7 dia hoy izy hoe ary tezitra ilay mpanjaka ka naniraka
ny miaramilany de nandringana izay mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany. Ireo zay nasaina zany, ireo zay efa tokony hanatrika kanefa nanao ny tsy mety tamin'ireo zay nirahana mba niantso azy ireo hanatrika, namono izy namono ny mpanompo, de naringany io tompony io naringany io mpanjaka io zareo ary nidorana ny tanànany. Tsy mijanona eo nefa ny tantara fa mbola mitohy indray zany. De hoy izy tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakaram-bady, efa vonona daholo zany, efa kalamina daholo ny zavatra rehetra, fa izay efa nasaina ny tsy mendrika. Misy zany nasaina, misy voantso fa tsy mendrika izy ireo, de tsy tonga teo amin'ny fampakaram-bady zany izy ireo. De nahita hevitra hafa ny mpanjaka manao hoe, ko makanisa ianareo any amin'ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo de asao ho ao amin'ny fampakaram-bady, de nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, ary de feno mpihinana ny fampakaram-bady. Efa tsy tonga zany ireo nasaina, ireo zay tsy mendrika izany, de nalefa ndray ny antso faharoa ho any amin'ny olona rehetra na ratsy na ny tsara, nalefa zany ny fanasana. De feno mpihinana hoy izy ny toerana anaovana ny fampakaram-bady. Mahafinaritra izany fa tsy nanavahana intsony zany ty antso ho amin'ny fampakaram-bady ity fa nalefa ho amin'ny rehetra. Ilay sary voalohany dia maneho ny Israely ara-nofo izay nandà an Jesosy Kristy rehefa tonga teto ambonin'ny tany Kristy. Fa ity sary faharoa kosa de maneho ny tsy Israely, na ny jiosy na ny grika na ny jentilisa, nizaniza zany de tsy nanavahana intsony izy fa na ny ratsy na ny tsara de samy nantsona daholo ho amin'ny fampakaram-bady. Manolotra fiainana mandrakizay ho an'ny olona rehetra zany ankehitriny Jesosy Kristy zany. Izao anefa ny fepetra tao zany. 1:12 amin'ny toko 2:20 amin'ny bokin'ny Matio. Ary no nefa niditra ny mpanjaka izampinana, de nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo niakanjo fitondra ny fampakaram-bady. Ny fepetra zany rehefa hoe tsy hanavahana ianareo de ndeha asiana akanjo iraisana zany ozy ny mpanjaka, na hoe uniforme zany. De nampitafiana akanjo mitovy daholo zany tsirairay avy amin'izay tonga tao amin'ny fanasana, mba tsy ho fantatra hoe ty ratsy na ity tsara na ity ratsy tarehy ny akanjo ao anatiny, na hoe ty nanao akanjo raitra be, de na mpanaovina akanjo na hoe aron'akanjo mitovy zany izy ireo izany. Fa no ny tonga teo amin'ny fanasana nefa mpanjaka de nahita izy hoe ry iray ry tena miavaka amin'ny rehetra mihitsy satria tsy mba nanaraka ny toromarika nomeko izy. Tsy nankatony teniko izy satria raha ozy hoe manao akanjo mitovy daholo ianareo de izy de niavaka tamin'ny maro, tsy mba nanao ny akanjo fitondra tamin'ny fampakaram-bady izy. De hoy izy taminy, hoy mpanjaka taminy, ry Sakaiza, ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady? De sina izy, tsy nahateny izy zany, satria raha ny toromarika mena zany de tokony ho nankatoy izy, raha ny teny lazaina de tokony ho nankatoy izy, de sina izy. Ary de hoy mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatoro ny tongony aman-tanany de ario any amin'ny maizina ny ivelany izy any no misy ny fitomaniana sy ny fikotrohanify. Ny 2:14 dia manao hoe, fa maro no nantsoina nefa vitsy no fidiana. De ava malala, ianao ve nantsoina sa ny fidiana? Fantaniana mamperitreritra tokoa izany, fa nantsoina tokoa izaho sy ianao handova izany famonjena tolotr'Andriamanitra izany. Fa ny hoe voafidy de efa hitantsika tany aloha manao hoe taranaka voafidy isika. Ny hoe voafidy de anjaran'Andriamanitra ny mamaritra an'izay miankina amin'ny safidinao. Raha misafidy ny hanompo azy tokoa mantsy ianao, de izay no hoe voafidy tokoa ianao ny handova izany fiainana mandrakizay izany. Fa maro no nantsoina nefa vitsy no fidiana. Voalaza ny 2:14 amin'io Matio toko 2:20 io. De iverina any amin'ilay Apokalipsy toko 7:7 andininy 7 tsika manao hoe,
soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Izao sy ianao ane izany nantsoina izany, fa ianao ve hoy nantsoina sa voafidy? Anjaranao zany mamaritra no avinao. Eo ampelantananao zany ny safidy manao hoe hovonjena ve ianao sa hovery, akany amin'ilay fikotrianifo ve ianao sa natriavana, sa andova fiainana mandrakizay, fa ny an'Andriamanitra dia efa vita ny anjarany. Efa maty teo ankazo fijaliana Kristy, ilay mpapakabady izany, ilay tompo ny fampakaram-bady izany, ilay mpapakatra. Efa vonona ny apakatra asy ianao izy, efa natolo ny aza ny tsara indrindra taminy dia niaina izany. Fa mba hanananao fiainana sy hanananao be da be dia ianao zany no mila misafidy izany fiainana izany. Misafidiana ny fiainana dia ho velona ianao. Ao amin'ny bokin'ny Hebreo 10 dia maneho ny amin'ireo fiavahana kely ireo ny bokin'ny Hebreo. Bokin'ny Hebreo 10:7 dia izao voasoratra: ary ny oloko marina dia ho velony finoana. Ny oloko marina dia ho velony finoana. Fa raha miembotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Ny bokin'ny Habakôka 2 misy an'izany teny izany. Inge vakintsika izany bokin'ny Habakôka izany satria mbola manana fotoana isika. Habakôka 2 andininy 7 sy 4. Habakôka 2 andininy 7 sy 4. Dia vakintsika aminaran'i Kristy izany teny ny soratra masina izany. Habakôka 2 andininy 7 sy 4. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoan'andro. Raha i Habakôka zany nanoratra an'ity dia milaza izy hoe mbola ho amin'ny fotoan'andro. Ary io fotoan'andro io dia izao misy antsika sy ianao izao. Ny amin'ny fahitana hozy izy dia ho amin'ny fotoan'andro dia izao misy antsika sy ianao izao zany. Ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Izao sy ianao izao no iaran'izany vanim-potoana farany eo amin'ny tantarany tany izany. Fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Ho avy Jesosy Kristy ho avy eny amin'ny rahoalanitra izy. Indro feno avinavina ny fanahiny ireny, fa tsy mahitsy ao anatiny, fa ny marina ho velony finoana, ary koa mamitaka ny divay ny olona miavinavina tsy mba mahatoetra, dia ilay mitanatana vava tahaka ny fiainatsita. Eny toy ny fahafatesana ka tsy mety voky fa manangona ny firenena rehetra ho ao aminy sy mamory ny olona rehetra ho ao aminy. Eto ny soratra masina dia miteny maneho ilay fiavahana mazava tsara izy manao hoe fa feno avinavina ny fanahiny ireny. Misy ireo nantsoina kanefa dia niavinavina. Za tsy ho avy any amin'izany fampakaram-bady na nantsoina azany. Sahala miteny izy hoe za tsy ho any amin'izany fiainana mandrakizay atolotr'Andriamanitra azany, fa izaho ho any amin'izay tiako atao ihany ahako. Nakany amin'ny sahany izy nakany amin'ny varotrany izy. Zay tiany atao ihany no nataony. Zay tiany ho tafiana no tafiana. Zay tiany ho hanina no hanina, fa tsy mba manaraka ny toromarika omen'Andriamanitra izy ahafahany mandova fiainana mandrakizay. Io Habakôka 2:5 dia miteny hoe feno avinavina ny fanahiny ireny fa tsy mba nahitsy tao anatiny izy. Fa misy andinin-tsoratra masina manohy azy eo manao hoe fa ny marina ho velony finoany. Ary io ilay tenenin'ny bokin'ny Hebreo 10:15 hoe ny oloko marina dia ho velony finoany. Ianao zany raha manaraka an'Andriamanitra, mamaky ary mankatoa mitandrina izay voasoratra amin'izany tenin'Andriamanitra izany, dia olo marin'Andriamanitra marina tokoa ianao. Ny bokin'ny epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly dia miteny hoe ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy, ary ny toriteny dia miteraka finoana ho amin'izay mpieno azy. Ary io finoana io izay avy amin'ny toriteny sy ny tenin'i Kristy dia afaka hijoroanao ho olo marina zany io finoana tananao io zany. Ka raha oloko marina tokoa ianao, raha olon'Andriamanitra marina ianao, dia ho velony izany finoana mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Mila mamaky ianao dia mitandrina dia ho velony izany finoana izany ianao. Fa raha mifanohatra amin'izany ianao, izany hoe raha miembotra ianao izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Maro ange ireo izay nantsoina ho amin'izao laharana misy antsika izao fa niembotra izy ireny.
toa niavinavina ny fanahin'izy ireny izy mibokyn'ny Habakoka, toa tsy ny raharahany fanasana atolotra azy izy ireny izy mibokyn'ny Matio, fa averezana miandry azy ireny. Ava malala aoka mba ho toy n'ilay nasaina ianao ka makatony teny manao ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady, tafio ny akanjo pahamarinan'i Kristy, aza vela hiala eo aminao izany fa fahamenarana ny vokatra izany, toy ny mandeha mitanjaka ianao raha miala eo aminao ny akanjo pahamarinan'i Kristy. Aoka ho velo ny finoana ianao dia olo marin'Andriamanitra ianao. Ilay hoe olo marina dia tena hoe mahitsy amin'izay atao. Tian'Andriamanitra ho izany azasainao, ary raha mahatateraka an'izany izasainao dia ho tateraka amiko sy ho aminao ilay tenin'Andriamanitra manao hoe soraty, sambatra izay nantsona ho amin'ny fampakaram-bady, fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Mila mijoro amin'ilay teny marin'Andriamanitra zany ny finoanao dia ny tenin'ny Kristy zany dia ho tafatoetra hatrany amin'ilay fiainana mandrakizay ianao. Ka ho tanteraka aminao anie izany teny fikasana mahakasika amin'ny fahasambarana faha-efatra voarakitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy izany, ka hanolotra fiainana, ady hanolotra fiainana be da be ho anao Jesosy. Amen. Nde hivavaka isika. Misaotra raha eo ny amin'ny teninao izay ndrenesinay indray tamin'ity anio ity, fa sambatra kay izahay satria nasaina ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry. Nasaina ho ao amin'izay fiainana mandrakizay noman'i Jesosy Kristy ho anay tsirairay avy izany. Misaotra Andriamanitra satria tianay ianao ary tianay amin'ny fitiavana tsy mitapoka fa fitiavana tapotrohatra. Nanolotra Jesosy Kristy zanakao ianao mba ho faty hamonjy anay tsirairay avy, ary izany no fanasana atolotra anay tsirairay avy ahafahanay mandova fiainana mandrakizay. Aoka mba ho tafianay Jesosy izany akanjo pahamarinanao izany. Aoka mba hitafy anao izay ka tsy andeha mitanjaka ka iseho fahamenaranay, iseho ny otanay. Aoka mba ho voarakotra zany akanjo pahamarinanao izany izay ka ho afaka andova lay fiainana mandrakizay izay fanomaninao any tsirairay avy aminay. Ampio izay hahay mitandrina ny teninao ka ho olonao marina hijoro amin'ny finoana mandra-piavinao eny amin'ny raho any lanitra. Angatanay amin'ny anaran'i Kristy izany mivavaka izany. Amen.